androany izao. Chère Assemblée, nous prenons encore pour une grande grâce pour nous ce culte que nous partageons aujourd'hui. Mitona antsika rehetra ny anana finoana fa Jesosy Kristy zay nomeny Andriamanitra antsika dia miaraka amintsika eto izy. Et je vous invite vraiment à activer votre foi car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est parmi nous aujourd'hui. Minoa le teny zay efa nataony Jesosy ianareo manao hoe fa na aiza no hiangonana ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako ho Jesosy dia eo voany ao. Crois en la parole de Jésus qui est écrite dans la Bible. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi vous. Noho zany mitona antsika rehetra tonga eto ao mba tena hanompo an'io Jesosy io amin'ny fotsika rehetra. Et je vous invite donc à servir ce Jésus-Christ de tout votre cœur maintenant. Esory ny fombafomba sy ny fahazarana ao anatin'izao fampom-pivavahana irantsika manatanteraka izao. Et quand tu es ici dans ce culte, ne le fais pas par habitude ou par religion. Ny vaovao mafaly raha tena hanompan'Andriamanitra fotsika isika ary manam-pinoana fa eto koa Jesosy dia aneho ny heriny eo amintsika rehetra izy. Et moi, je vous assure, si vous êtes ici à servir Dieu de tout votre cœur, Dieu manifestera sa puissance. Amin'ity faraparan-taona ity dia aneho ny heriny tokoa eo amintsika izy. Et je vous avais annoncé que pour cette fin d'année, Dieu va vraiment manifester merveilleusement sa puissance. Marina riavana malala zany teny ambarako aminareo zany. Et ce que je vous indique est véridique, chers frères et sœurs. Manaraka izany dia miara-batsika rehetra zay efa tonga soa eto. Et nous vous saluons aussi, vous tous qui êtes venus ici. Miaraba anareo ihany koa zay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any. Et nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne maintenant. Raisy hoe farantaona tsara indrindra ho antsika ty farantaona ity. Je vous invite à considérer cette fin d'année comme une fin d'année merveilleuse pour nous tous. Fisorantsika n'Andriamanitra dia andao hitehaka mafy dia mafy sika rehetra. Et acclamons donc le Seigneur pour tout cela. Hivavaka isika ka metraka ny fotoana eto mba ho tain'Andriamanitra. Et dans la communion, nous allons commencer ce culte par une prière. Avy hatrany dia hivavaka amin'ny teny frantsay izy. Nous allons prier maintenant. Notre Père Céleste, nous te remercions encore pour ce jour béni, ce jour exceptionnel où tu invites chacun de nous dans ta maison ici. Et nous savons que tu es présent parmi nous ici, Seigneur. Nous appelons maintenant ta présence, ta sainte présence, que ton nom resplendisse maintenant et que ta parole vienne aussi commencer à habiter nos cœurs et que ton Esprit Saint vienne, descendre, nous remplir complètement, parfaitement. Pour tous nos frères et sœurs qui vont encore venir, qui sont en chemin, nous bénissons ce trajet au nom de Jésus-Christ. Et pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, nous bénissons aussi chacun de ces foyers, chacun de ces endroits, chacun de ces pays. Que chacun reçoive ta pleine bénédiction. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dia manentana antsika rehetra ho androany araka ilay nambarako teo aoka tsy ho fombafomba na fahazarana ny fatokavatsika eto. Et je vous le redis encore, que votre présence ici et que toute chose que vous faites ici ne soit pas une habitude ou une religion. Atao vitan'Andriamanitra fa tena manompo azy amin'ny fonao rehetra ianao. Et montre vraiment à Dieu que tu viens le servir de tout ton cœur. Ary arahanao fonoana zany fanompoana an'Andriamanitra izany. Et qu'aujourd'hui tu actives vraiment toute ta foi ici. Amin'ny karazany moa ny endrika fanompoana zay ho ataontsika eto amin'ity androandroany ity. Car nous allons servir le Seigneur de multiples formes aujourd'hui. Ohatra amin'izany misy an'ireto namany ireto anentana antsika hanao hira fiderana sy hira fiakohofana. Et par exemple, le groupe de louanges va nous indiquer que nous allons faire de l'adoration et de la louange avec eux. Noho zany aoka tena afana fo ianao amin'ny alalan'ny hira iarahana manao amin'ireto mpidera ireto. Et je t'invite vraiment à être brûlant dans cette louange et cette adoration. Ankoatran'izany anentana anareo ao anao vavaka miaraka isika ka dia miomana tena hivavaka amin'ny fonao ianao. Et je vous inviterai aussi par la suite à être en communion dans la prière. Prépare-toi dès maintenant à cela. Tsy andalo fotsiny an'ity taona ity fa ny voninany amintsika rehetra Andriamanitra. Et que cette année ne passe pas en vain, mais que Dieu puisse vraiment se révéler et te montrer à toi ta gloire. Horaitsika hiam-pitsakanana arahana tehaka ny mpitarika fiderana. Nous accueillons le groupe de louanges maintenant.
Alléluia. Dia ampifaliana lehibe indray no iarabanantsika tsirairay avy tonga eto amin'izao toerana izao hanompo an'Andriamanitra. Fiadanan'i Jesosy ho aminao. Dia arabao ihany koa leo akaikinao antonony amin'ny fiadanan'i Jesosy, tonony amin'ny ankohonany, tonony amin'ny asa aman-drarahany. Amen. Et nous saluons aussi tous ceux qui suivent en ligne, où que vous soyez dans votre foyer, là où vous êtes, que vous soyez à Madagascar ou ailleurs, que la paix de Jésus soit aussi avec vous. Androany araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo dia efa eto Jesosy, ataovy amena mafy zany. Eto Jesosy dia efa vonona ny ampandresy anao izy androany. Ninina mety hevitry ny fahavalo, ninina mety bitsibitsiky ny fahavalo atsofinao hoe efa vitany aminao. Ianao indray dia tsy ho tafavoaka amin'ny problème izany. Ny zanakao indray dia tahak'izao sy tahak'izao. Ninina mety teny ratsy tonoa ny fahavalo eo anatrehanao dia izao. Efa vonona ny ampandresy anao Jesosy. Jesosy rery ihany ny tompony teny farany. Tsy manan-kery ny zavatra rehetrarehetra satria ny tenin'Andriamanitra dia efa milaza fa eo antsoro ny fanapahana rehetra manapaka amin'ny fiainanao Jesosy. Jesosy manala anao anatin'ny olana io. Ao anatin'izao faraparan'ny taona izao mbola te hampahery anao Jesosy hoe aza miainao izay tenin'ny hafa, aza miainao izay bitsiky ny fahavalo. Fa izao ny ataovy marinao anatin'ny fonao hoe Jesosy ny tompony teny farany. Jesosy nefa namatsy anao tany amin'ny fiandohan'ny taona. Jesosy mbola hamatsy anao androany sy mandra-patapitra ity taona ity sy amin'ny taona ho avy rehetrarehetra. Jesosy nefa nanasitrana anao mety tao anelanelan'izao taona izao. Fa raha sendra aretina ianao dia aza kivy, aza tonga dia mieritreritra ratsy fa Jesosy no hanasitrana anao. Amen. Izay rehetrarehetra ilainao efa omeny Jesosy anao zany ary mbola omeny anao. Ka andao androantsika anatin'ity raha voalohany ity tena hifampahery ary tena reseo lahatra mihitsy ny ao anatinao hoe Jesosy rery ihany ny tompony teny farany. Akalo ny finoanao dia mandiza sahady ianao fa fifaliana ny fiainanao. Tao atalo nomboka iray tanaty alina Takzany avy Jesosy tonga mody ianao. tonga Jésus est ny venu andro ny pour ça pour toi, fahotenanay pour te sy sauver. takatry ny saina fomba ny avy sao tontolo izao dia milaza fa hoe tsisy tsony ny azo atao e feo aminy izay tsisy azo ale manao lalana ianao Ikaw mafandrana izy tompony teny farany. tumputeni farane tumputeni farane tumputeni farane tumputeni farane tumputeni farane tumputeni farane Awan dula dula tewan Jesosy. manodidina mety laza mihitsy vitatreny mombanao Jesosy fa ny ny tompony teny farany eo zanakabolo amin'ny fiainanao. zafa misy tsy takatry ny saina fa le mpiazany sao tontolo izao mety laza fa hoe tsisy tsony ny azo atao e feo aminy izay tsisy azo ale manao lalana ianao tumputeni farane 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 tumputeni farane
Azavela uketraka fonao ataovy misy fanantenana ao aminao hoe namatsy anao izy tam'izany mbola afaka mamatsy anao izy androany Izy mamatsiahy isan'andro mamatsiahy isan'andro Jehovah Jireh manasitrana marary nasendra marary Jehovah Rafa Izy tsy mandao mihitsy miaraka mikrofony Jehovah Shammah namatahotra dia manome fiadanana ho ahy Jehovah Shalom Izy mamatsiahy isan'andro mamatsiahy isan'andro Jehovah Jireh manasitrana marary nasendra marary Jehovah Rafa Izy tsy mandao mihitsy miaraka mikrofony Jehovah Shammah namatahotra dia manome fiadanana ho ahy Jehovah Shalom Zay rehetra ilaiko dia ao aminao ao aminao ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao ao aminao ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao ao aminao ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao ao aminao ao aminao Nós vamos Jesus e a nós Jesus mamatsiahy isan'andro mamatsiahy isan'andro Jehovah Jireh manasitrana marary nasendra marary Jehovah e a nós Rafa Jesus antes mandou né Ianao tsy mandao mihitsy miaraka mikrofony Jehovah Shammah namatahotra dia manome fiadanana ho ahy Jehovah Shalom Zay rehetra ilaiko dia ao aminao ao aminao ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao ao aminao ao aminao Zay rehetra ilaiko dia ao aminao ao aminao ao aminao Zay
Tenao manokatra lalana indray. Enao manokatra an'ilay varavarana tsy voakatona iza n'iza. Tu ouvres les portes que personne ne peut refermer à nouveau. Jesosy matoky ny teninao zay. Matoky zahay. Satria efa nasehonao teo amin'ny fiainanay fa ianao dia Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Manjaka amin'ny zavatra rehetra. Tu es Seigneur et tu es avec nous en ce moment. Tu agis, Seigneur, tu agis dans nos vies. Tu ouvres des portes, tu guéris les maladies et tu résous tous les problèmes. Zany mahatonga anay androany tonga miankohaka eo anatrehanao. Eo anatrehan'ilay maizy ianao. Eo anatrehan'ilay Andriamanitra mpanao lalana sady mpanao fahagagananao. Satria fantatray fa lehibe ianao. Tsisy tohanao. Ary niza eo amin'ny fiainanay na situation manao ahoana. Te hanjaka, te hampitahotra anay. Dia manana antoka izahay Jesosy afa ianao irery ihany no tompony teny farany. Manana antoka izahay Jesosy afa ianao irery ihany no mpanokatra sy mpanamboatra lalana ho anay. Efa vitanao ny zavatra rehetra. Mandeha sy matoky ary mino nataonay androany. Noho izany, feno fankasitrahana izahay. Ka te hankohaka eo anatrehanao. Te haneho fanajananao. Te hanome voninahitra anao. Satria eto ianao miaraka aminay. Tsapanay izao. Tsapanay ny fanatrehanao. Nous ressentons ta présence. Et nous avons foi que tu vas faire de grandes choses en ce matin. Anao zavatra ngeza be tsy takatry ny sainay ianao Ilay Andriamanitra mampandresy anay. Etianao ny tsapanay izao. Reçois tout l'honneur qui te revient. Toi qui nous as sauvés.
situation. Tu as le dernier mot partout, car tu es le roi des rois. Et le Seigneur, sois élevé. Sois élevé au plus haut. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Zijn maïsiana, zijn maïsiana, zijn maïsiana, zijn maïsiana, zijn maïsiana, zijn maïsiana. Zijn maïsiana. Misaotranao zahery Andriamanitra io. Nous te remercions, notre Dieu. Mino fanatrianao an'ity fotoana ity zahay. Et nous croyons et nous savons que tu es présent parmi nous. Eto voninay ianao Jesosy, Tu es au milieu de nous ici. ka tahak'izay nataonao fahiny, Et comme ce que tu as accompli auparavant, fony ianao nandalo tety ambony tany, quand tu étais venu ici sur terre, no ataonao ihany koa amin'izao fanatrianao izao. et que tu vas accomplir ici dans ta présence. Manomana ny fiainanay andray fahasoavana ianao androany. Tu vas vraiment soutenir et combler nos vies de bénédiction. Ny marary rehetra hositranao daholo, Que tous les malades seront guéris ny aujourd'hui. manana olona rehetra ho vonjenao ho afaka amin'izany. Ceux qui sont dans la détresse seront sauvés aujourd'hui. Ary ho tahinao zahay amin'izao farantaona izao. Et tu vas nous remplir de tes bénédictions. Misaotra ry Andriamanitra io. Nous te remercions, notre Dieu. Misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe. Nous te remercions pour cette grande Amin'ny grâce. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Samy maka toerana isika rehetra. Que chacun prenne sa place. Andre ny afatr'Andriamanitra isika rehefa avy eo. Nous allons écouter la parole de Dieu après. Inoko fa zany afatra izany no hiantoka fiainantsika amin'ity farantaona ity. Et je sais que le message que je vais délivrer après garantira cette fin d'année pour vous. Satria raha mijoro eto aho hitondra ny afatra tsy hoe mijoro amin'ny anarako fa mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Car si je me tiens là devant vous, ce n'est pas par mon propre nom, mais par le nom de Jésus-Christ. Ary raha hitondra ny afatra aho dia tsy avy amiko izany fa avy any ambony avy amin'Andriamanitra. Et si je vais délivrer un message, ce n'est pas le mien, mais c'est le message de Dieu qui vient de Dieu. Noho izany miomana ianareo andray ny fahataitaran'ny afatra.
Et préparez-vous donc dès maintenant à recevoir l'accomplissement de ce message. Anisan'ny fiomanantsika dia isika rehetra amin'izao ora izao hiaraka novavaka. Et pour cette préparation, maintenant, nous allons accorder un temps de prière. Hivavaka amin'ny fotsika rehetra isika. Nous allons prier de tout notre cœur. Samy hanokatra ny vavantsika isika. Que chacun ouvre sa bouche Ny tsirairay avy amintsika hanamafy fa ho an'i Jesosy isika. et nous allons affirmer que nous sommes la propriété de Jésus. Ary tena hitoetra ao amin'ny Jesosy tokoa. Et que nous allons rester dans sa présence. Ary zay zavatra tsapanao fa mety manakatsakana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hoe ho aminao dia anaovana fiforana sy fibebahana. Et si tu ressens qu'il y a des choses qui font obstacle entre toi et Dieu, maintenant, tu vas te repentir pour ça. Mino isika rehetra fa ny ray lehibe ho antsika ny androandroany. Et je vous invite à croire qu'aujourd'hui est un jour de délivrance pour vous. Angatantsika ny mpitarika fiderana hanao hira fiakofana anankiray vao vita zay hira zay dia samy hivavaka isika. Nous allons demander au groupe de louanges de nous conduire dans cette prosternation. Ao anaty vavaka tena asehoy mihitsy ny tena afanamponao ho an'Andriamanitra. Et dans la prière que tu auras après, montre vraiment ta communion avec Dieu. Dia andaontsika hiaraka anao hira amin'ireto ekipa ireto. Et allons faire ce chant avec le groupe de Dia louanges. araka ny nambarako teo hiaraka hivavaka isika rehetra aorianan'izany. Nous allons faire la prière après le chant. Dao azy. Okay, anao tena hifantoka amin'ny Jesosy. Ny lanitra mitovy voninahitra. Satria hainao zay hira zay dia akipimy masonao ataova amin'ny fonao rehetra ny hira. Calme les yeux fermés et suis le chant. Ny lanitra mitovy voninahitra. Araka ny nambarako teo efa miaraka amintsika eto Jesosy a. Ary ataova amin'ny fonao rehetra zavatra rehetra zay ataontsika eto. Ouvre ton cœur à Jésus. Anisan'izany zao hira iarahantsika manao zao. Atsakany ny tananao anatin'ny hira azy. Fiantriana. Lève ta main. Lève ta main. Ny lanitra mitovy voninahitra. Raha afaka manao hira mafimafy kokoa noho izany ianao dia ataovy fitiavana malaza. Ankasitrahan'Andriamanitra zao hira iarahantsika manao ho azy izao ho fiankofana. Mandrakizay ny fiantriana. Mandrakizay
Oka human, anu tena wan Jesus iska rehetra. Sans communion avec Jésus. Oka human, ifandray amin'Andriamanitra isika am'izao fotoana izao. Sois en communion avec Dieu maintenant. Mino ianao fa anao zavatra lehibe antsika tokoa Andriamanitra melony amaranana ny taona. Crois que Dieu va faire des choses miraculeuses avant Amin'ny sa anaran'i Jesosy ny ilazako fa na dia zao ihany azy dia afaka ny ahita ny herin'Andriamanitra ianao. Et je vous le déclare que même si c'est maintenant, Dieu peut manifester sa puissance en vous. Samy mivavaka isika rehetra. Que chacun prie maintenant. Tena sandrato avo dia avo ny feonao am'izao fotoana anaovantsika vavaka izao. Ouvre la bouche. Fais ta prière à haute voix maintenant. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra ho anareo any atokantrano ihany koa. Continuez la prière. Et vous qui nous suivez en ligne, continuez encore. Exprimez-vous. Efa voasoratra fa zay manolotena ho an'Andriamanitra dia ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainana. Car il est écrit que tous ceux qui donnent leur vie à Dieu, Dieu prendra en main leur vie. Efa voasoratra ihany koa fa zay mitady an'Andriamanitra no ahita azy sy ny heriny. Il est aussi écrit que ceux qui chercheront sa face, Dieu se révélera à eux. Irahantsika manao le hira hoe Jesosy eto ianao. Eo mpivavana ihany anefa ianao ao anatin'izany. Nous allons faire un chant de communion avec Jésus maintenant. Jésus est parmi nous. Izahay eto anoloana anao hira fa ianareo kosa mbola mitohy manao vavaka hatrany an-trano. Tu vas continuer ta prière pendant ce chant. Eto ianao ho anay. Jésus est parmi nous. Jésus est pour nous. Eto izahay. Dia mangina daholo tsika rehetra tompoko. Et nous prenons le silence maintenant. Andriamanitra arany malalo. Notre Père bien-aimé, Mijoro eto anaty anao ny mpanomponao. ton serviteur est ici devant toi. Manao vavaka aminao aho. Je fais cette prière
ka manolotra an'izao fiangonana rehetra izao hoe ho an-tananao. Et je te donne toute cette assemblée entre tes mains. Amin'izao farantaona izao Andriamanitra, Et pour cette fin d'année, Père, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, par Jésus-Christ, ton Fils, izay efa tondra ny fahotanay teo ambony hazo fijaliana, qui a déjà porté nos péchés sur la croix izay efa nandatsaka ny rany ihany koa teo ambony hazo fijaliana, et a versé son sang pour nous, mamindra fo aminay rehetra ianao, accorde-nous ta grâce. mamindra fo amin'izao fiangonana izao ianao, Pardonne à cette assemblée, Père. araky ny afatra izay efa netiko hatramin'izay, Et par le message que j'ai apporté depuis, aneho fahasoavana izahay amin'izao farantaona izao, que tu vas montrer une immense grâce pour nous. ireo cette izay année. manana olana, Que tous ceux qui sont dans la na détresse, inona olana misy eo fiainana, quelle que soit leur oppression, vonjeo izy amin'izao farantaona izao, tu vas les sauver en cette fin tena d'année. vonjeo izy Tu Andriamanitra, vas vraiment les sauver. ireo izay marary, Tous ceux qui sont dans la na maladie, inona aretina, quelle que soit la maladie et la na maladie, manao sy manao na ny herin'ny aretina, quel que soit le niveau d'avancement, sitrano izy Andriamanitra, tu vas les guérir complètement. sitrano izy Andriamanitra, Tu vas les guérir ao anatin'izao parfaitement fotoana izao dans ce culte-ci. no anehoanao ny herinao lehibe Tu montreras ta aminay puissance tsiraray avy. à chacun de nous. Andriamanitra, Notre Père, ho tahina ny ety fiangonana ity, que cette assemblée soit bénie. ho tahina ny ety fiangonana ity, Que cette assemblée soit bénie. lay teninao mihitsy no tanteraka aminay, C'est ta parole qui va s'accomplir. tsy mihitsy tsy voatany ny olona amin'ity taona ity, Il n'y a aucun qui soit béni aujourd'hui. amarana ny taona ny fitahiana izahay, Et que nous allons passer cette année ary andray taona vaovao miaraka fitahiana lehibe. remplie de grâce et pour la nouvelle année aussi. Misaotra Andriamanitra Nous te remercions, notre amin'ny Dieu. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mino isika fa mihaly vavaka Andriamanitra dia hitehaka mafy dia mafy isika. Acclame Seigneur car il écoute nos prières. Atao mafy ihany mitehaka. Acclame encore, encore. Halleluja! Halleluja! Alléluia. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra Et la gloire revienne à notre dia Dieu. andao isika amin'izao fotoana izao a iroso hitondra ny fanatitra, hitondra ny mpafolokarena ihany koa a, aoka anefa izany amin'ny fonao rehetra mihitsy ianao. Et le temps maintenant est venu de venir apporter nos offrandes et nos dîmes. Faites-le vraiment de tout votre cœur. Tena matoky ny teny nambaran'ny tompo Jesosy ianao. Et crois en la parole de Dieu. Andaontsika ianao hira ao anatin'izany a dia mandroso ianareo izay tondra ny ampafolokarena rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatitra mahazatra. Nous allons faire un chant d'adoration. Durant ce moment, ceux qui viennent apporter les dîmes viendront devant. Sim
Makiafanya naorala izichuchwana Stani etani zaututuiza Azanuetini Makiafanya naorava Makiafanya naorava izichuchwana Simisiula na lehibe. Simisiulana lehibe tiainivana Tsisy tendrombohitriza tiainy afitra Tsisy tafitra iza tiainy atsatra Tsy misy alahelo izay tsy ainy ampiolonina Rani etan'izao tontolo izao Rany entan'izao tontolo izao azano entiny Maikafany anao rala izy trotroana Rany entan'izao tontolo izao azano entiny Makiafany anao rava izy trotroana Izy trotroana Izy trotroana Izy trotroana Acclamons fort pour le Seigneur. Ataovy mafianty atananao voninahitra Andriamanitra. toy izany nitehaka riavana malalo toy izany nitehaka ho antsika rehetra iorakoraka mafy be isika halleloia Alléluia. omentsika toerana reto mpitarika vidiarany reto a Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. ny lohateniny afatra entiko antsika rehetra amin'ity androandroany ity dia izao Le thème du message d'aujourd'hui, c'est ceci. natao andresy ny olon'andriamanitra rehetra Le peuple de Dieu est destiné à la victoire. natao andresy ny olon'andriamanitra rehetra Le peuple de Dieu est destiné à la victoire. anisan'ireo olona natao andresy ianao zay toka eto Tu fais partie de ces personnes, toi qui es ici. ena dia vaovao aza anao toka eto a nataon'andriamanitra andresy Même si tu es nouveau ici, Dieu t'a destiné à la victoire. sokafa ny baiboly ao amin'ny samuela voalohany toko fafito amby folo andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny fafito amin'ny telopolo Ouvrez votre Bible dans 1 Samuel chapitre 17, versets 31 à 37. avy hatrany dia vakina amin'ny teny frantsay le teny Nous allons lire au nom de Jésus. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David,
Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Korintiana voalo toko dia may folo andi fa fito am diapolo mbola vakina viatrany am teny frantsay. Nous allons aussi lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoan-dehibe izao. Chère assemblée qui assistez à ce grand culte, Hoy aho aminareo je vous dis, marina be mihitsy i lohateny hafatra zay nambarako taminareo io. le thème de ce message est vraiment vrai. Tena marina be mihitsy io lohateny io. Ce thème est vraiment la vérité. Natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Le peuple de Dieu est destiné à la victoire. Natao andresy daholo isika rehetra tonga eto. Nous qui sommes ici, nous sommes tous destinés à la victoire. Mino ianao fa na vaovao azy aloha tonga eto dia natao andresy. Crois que même si tu es nouveau ici, tu es destiné à vaincre. Lay Andriamanitra zay vavantsika mihitsy no miatoka zany fandreseny izany ho antsika tsiraray avy. Le Dieu que nous adorons garantit cette victoire pour chacun de nous. Mazava be mihitsy ny teny nataon'ny Paoly apôstôly araka voasoratra io. Les écritures qui sont ici sont vraiment vraies et claires. Hoy Paoly apôstôly hoe isaoranay Andriamanitra lay nahary an'izao rehetra izao. L'apôtre Paul a dit que Dieu soit remercié, lui qui a créé toutes choses. Isaoranay Andriamanitra lay nahary antsika zanak'olombelona. Que Dieu soit remercié, lui qui a créé les êtres humains. Fa izy Andriamanitra mihitsy no hanome fandresena antsika tsiraray avy. Car c'est Dieu lui-même qui va nous donner la victoire à chacun de nous. Zao zay miteny aminareo Paoly apôstôly dia vavolombelona ny fandresena nomeny io Andriamanitra io. Moi qui vous parle, dit l'apôtre Paul, je suis témoin de la victoire que Dieu donne. Ary raha nampandresy io Andriamanitra io dia ampandresanareo ihany koa io Andriamanitra io. Si ce Dieu m'a donné la victoire, il va aussi vous donner la victoire. Ary ny fototra mahatoka antsika tsy maintsy mandresy malona ny ady satria Jesosy Kristy zanany efa nomeny atsika. Et le fondement de notre victoire devant les combats, c'est parce qu'il nous a déjà donné Jésus-Christ son Fils. Tena manome fandresena ho antsika Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Dieu nous donne vraiment la victoire grâce à Jésus-Christ. Tena mampandresy ny olona arabaka teny io Andriamanitra zay hivavantsika io. Le Dieu que nous adorons nous donne vraiment la victoire, littéralement. Manamarina izany ny tantaran'i Davida. L'histoire de David confirme cela. Ndray mandeha niaty tamin'ny leona Davida dia nandresy satria Andriamanitra no nampandresy azy. Un jour, David a combattu le lion et il a gagné parce que Dieu lui a donné la victoire. Ndray mandeha ihany koa niaty tamin'ny orsa be Davida dia nandresy satria Andriamanitra no nampandresy azy. Un jour, David a aussi combattu un géant, un ours géant, et Dieu lui a donné la victoire. Ndray mandeha ihany koa niaty tamin'ny Goliata be Davida ary nandresy satria Andriamanitra nampandresy azy. Un jour aussi, David a combattu Goliath et il a gagné parce que Dieu lui a donné la victoire. Eno tsara keny fijoroana vavolombelona nataon'i Davida e. Écoutez bien le témoignage de David. Ho Davida hoe ny asako dia miandrondry amanosy ny raiko. David a dit que mon travail, c'est de garder le troupeau de mon père. Tao anatin'izany ho Davida nisy liona naka zanak'ondry iray tamin'ireo ondry nandrasako. Et David a dit qu'il y avait un lion qui a attrapé une des brebis qu'il gardait. Noho izany ninjeko ilay liona zay tondra ilay zanak'ondry. Alors j'ai attrapé le lion qui a eu la brebis. Ka rehefa tonga teo kaikin'ilay liona aho dia zaho indray ho Davida no kasainy horomba hohanina. Et quand j'étais à côté du lion, le lion voulait aussi m'attraper, dit David. Fa niraisiko tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra Israely ilay liona no foloko ary matiko. Mais j'ai pris le lion au nom du Dieu d'Israël et je l'ai tué. Nataon'Andriamanitra nandresy Davida tamin'izany fotoana izany. Dieu a donné la victoire à David dans ce temps-là. Ndray mandeha ihany koa ho Davida raha mbola nanao ilay asa fiandrasana ondry amanosy eo. Un jour aussi, David a raconté que quand il gardait les troupeaux, dia nisy orsa lehibe anankiray naka tamin'ireo zanak'ondry. il y avait un grand ours qui a attrapé les brebis. Dia nianjeko ihany koa ilay orsa niaraka tamin'ilay zanak'ondry. Et j'ai poursuivi l'ours qui était avec la brebis. Ka rehefa tonga teo akaikiny aho dia zaho indray no kasaina hohanina.
Et quand j'étais à côté de lui, il voulait m'attaquer. fa lotolomiko lay orsa be ary resiko ary matiko. Mais j'ai combattu l'ours, j'ai gagné et je l'ai tué. Zay ny tenin'ny Davida ato amin'ny Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo andimy faefatra amby telopolo ka hatramin'ny andiny fa enina amby telopolo. C'était la parole de David dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Eno à tsara kely 54. voasoratra. Écoutez ce qui est écrit. Aroa Davida tamin'ny Saoly, zay le témoignage. Ny mpanomponao ny andro nondrindrainy ary nisy liona sy bera. Orsa zany bera io. Tonga taoka nalasa zanak'ondry teo amin'ny odry. De nanetsika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavany le zanak'ondry ary no ny Andriamanitra izy dia no azongo tamin'ny somony ary nasiko ka matiko. Andimy faina amby telopolo. Ny liona sy ny bera samy novolony mpanomponao ary io Filistina tsy mifora io dia ho takiny anankiray amin'ireny satria miaiky amin'ny miaramila n'Andriamanitra velona izy. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Mitovy amin'izany ihany koa araka volasa Baiboly novakina teo matin'ny Davida Goliata be. Comme on a lu dans la Bible tout à l'heure aussi, David a tué le géant Goliath. Resin'ny Davida ny Filistina rehetra. David a vaincu les Philistins. Ambon'izany tahorinany faresen'ny Goliata dia notahilan'Andriamanitra be Davida sy ny zanak'Israely. Après cela, après cette victoire face à Goliath, Dieu a béni David et les Israélites. Zay no voalaza ao amin'ny Samuela voalohany toko fafito amby telopolo andiny fa telo amby dimapolo. C'est ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 37 verset 53. Ary ny zanak'Israely niverina avy nanesika mafy ny Filistina ka namabo ny tobony koa. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. Dia hitondra antsika rehetra ho amin'izany fandreseny zany koa ny tompon'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Le Seigneur Dieu veut nous conduire à cette victoire aujourd'hui. Ary amin'ny anarana Jesosy no ilazako fa tsy handalo fotsiny ane zao volana Desambra izao fa ho ataon'Andriamanitra mandresy ianao. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois de décembre ne va pas passer en vain, mais tu seras victorieux. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra andao hitehaka sady horakoraka mabe isika. Pour remercions Dieu, acclamons fort le Seigneur. Ry fiangonana rehetra tonga eto. Chère Église qui est ici, Dinio ny tantara. observez l'histoire. Impossible ny nandresen'ny Davida ny liona na ny orsa be. C'est impossible que David ait vaincu le lion ou l'ours. Kanefa voalaza Baiboly fa nandresy Davida nalona ny liona sy ny orsa be. Et pourtant, la Bible dit que David a triomphé du lion et de l'ours. Ny fototra natokany Davida nandresy satria ilay Andriamanitra mihitsy no nitratsetra tao fiainana Davida ka nampandresy azy. Le fondement de la victoire de David, c'est parce que Dieu est intervenu dans sa vie et lui a donné la victoire. Mitovy amin'izany akio impossible ny nandresen'ny Davida any Goliata be sy ny Filistina rehetra. De même, c'est impossible que David puisse vaincre Goliath, le géant et les Philistins. Kanefa voalaza Baiboly fa nandresy Davida ary matiny Davida mihitsy azy Goliata be. Et pourtant, la Bible dit que David a eu la victoire et il a même tué le géant. Satria ilay Andriamanitra no tompon'i Davida, ny vavan'i Davida no nitratsetra tao fiainana Davida ka nampandresy azy. Parce que le Dieu de David est intervenu dans sa vie et lui a donné la victoire. Ry havana malalo, Bien-aimé, nandresy Davida David a eu la victoire. no iza Grâce à qui? no lay Andriamanitra no tompony sy ny vavahany. Grâce au Dieu qu'il sert et qu'il adore. Ary tsy vitany hoe nandresy fotsiny Davida Ce n'est pas seulement qu'il a eu la victoire, hoe nandresy liona, qu'il a vaincu le hoe lion, nandresy orsa be, qu'il a vaincu l'ours, hoe nandresy any Goliata be, qu'il a vaincu le géant fa Goliath. le fiainany mihitsy no raisin'Andriamanitra tanana ka notahina. Mais c'est vraiment sa vie que Dieu a pris en main et il l'a béni. Zay le Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo andiny fa telo amby dimapolo. C'est
C'est ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 17 verset. Ka ny vaovao mafaly entiko antsika rehetra tonga eto dia izao. Et la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, c'est ceci. Lay Andriamanitra zay nampandresy an Davida no Andriamanitra hampandresy antsika amin'ity taona 522 ity. Le Dieu qui a donné la victoire à David, c'est aussi lui qui va nous donner la victoire en cette année 2025. Ary possible hoe androany dia androany hampandresanao Andriamanitra. Et c'est possible qu'aujourd'hui même, Dieu te donne la victoire. Efa vonona ny hampandresy antsika ny tomp'Andriamanitra tsy to. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est déjà prêt à nous donner la victoire. Ny antony satria izy no Andriamanitra tsy miova. La raison, c'est parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Izy no lay Andriamanitra no tompon'i Davida. C'est le Dieu que David a servi. Dia mbola izy ihany koa no Andriamanitra tompontsika taranaka ankehitriny. C'est aussi le Dieu que nous servons, nous, aujourd'hui. Tsy miova Andriamanitra. Dieu ne change pas. Tsy miova ny heriny. Sa puissance ne Tsy change miova ny pas. fitiavany antsika olombelona. Il ne change pas. Dia tsika izay manompo azy. Nous qui le servons, Ka raha nampandresan'i Davida izy, s'il a donné la victoire à azo David, antoka fa hampandresantsika izy amin'ity taona ity. c'est assuré qu'il va aussi nous Attends, donner il la était victoire comme un cette physique. année. Acclamons fort le Seigneur. Andresitsika rehetra riavana malala. Nous aurons la victoire, bien-aimés. Masaky miteny an'izany aho. J'ose dire cela. Satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay mpanompon'Andriamanitra. Parce que nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous sommes Tena ouvriers rabaky teny avec Dieu. mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Littéralement, nous sommes ouvriers avec Dieu. Zao ny teny nataon'ny Paoly apôstôly Korinthiana voalohany 7:7. Voici ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Ambaranay aminareo fiangonana Korintiana fa tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ho Paoly. Paul a dit que nous vous disons à vous, l'église de Corinthe, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amampiara-miasa anay amin'Andriamanitra hoy Paoly. Paul a dit que comme nous sommes ouvriers avec Dieu, Ary amampiara-miasa aminay amin'Andriamanitra hoy iaho. et je vous dis aussi que comme nous sommes ouvriers avec Dieu, Dia miasa tokoa Andriamanitra manamarina ny teny ambaranay. Dieu agit vraiment pour confirmer la parole que nous vous annonçons. Koa raha teny taminareo aho hatramin'izay ka hatramin'ny androany Et si je vous ai parlé depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, hoe ho ataon'Andriamanitra mandresy isika amin'izao faraparan-taona izao, que Dieu va nous donner la victoire en cette fin d'année, hoe ho avan'Andriamanitra isika amin'izao faraparan-taona izao, que Dieu va nous distinguer en cette fin d'année, hoe ho tain'Andriamanitra isika amin'izao faraparan-taona izao, que Dieu va nous bénir en cette fin d'année, hoe ho valiana vavaka daholo isika rehetra atoato. que Dieu va exaucer toutes nos prières aujourd'hui. Dia tena ho ataon'Andriamanitra tokoa izany ry havana malala. Dieu va vraiment le faire, bien-aimé. Tena ho atao izany. Il va vraiment le faire. Tsy hoe mampahery fotsiny aho Ce n'est pas seulement pour vous fa tena ho encourager, atao izany. mais il va vraiment le faire. Ho ataon'Andriamanitra izany satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Dieu va le faire parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ianao tsara ke ny teny izay efa nataon'Andriamanitra ao amin'ny boky Isaia 4:20 hoe Écoutez bien la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 26. zao no voasoratra ao. Voici ce qui est écrit. Andriamanitra mihitsy no miteny an'ity teny ity. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Io voasoratra io moa no hitantsika fa amin'ny dika teny hafa tahaka zao le teny. Voilà ce que nous voyons dans la parole. Zao le dika teny hafa. Voici ce qui est écrit. Ary omeko lajany ny tenin'ireo mpanompoko. Je confirme la parole de mon serviteur Ary ataoko tanteraka ny fiakasan'ireo izay niraiko. et je mets à exécution les décisions annoncées par les Ataoko fa messagers. mazava be mihitsy izay teny izay. Je crois que cette parole est très claire. Ohatra faharoa ihany koa. Deuxième exemple aussi. O Jesosy ao Matthieu 7:20. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Ary raha tsara ke ny voasoratra na hoe iaino tsara. Suivez bien ce qui est écrit, écoutez bien. O Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Mbola mazava be ihany koa io teny nataon'i Jesosy io. La parole de Jésus est aussi claire.
raha misy zany a fanapa-kevitra lehibe raisinay mpanompon'andriamanitra ety ambony tany S'il y a une grande décision que nous prenons en tant que serviteurs de Dieu sur cette terre, dia tsy edekevitra fa ekena any an-danitra izany il n'y a pas de débat, mais c'est accepté dans le ciel. raha misy zavatra fatoranay ety ambony tany dia eken'andriamanitra ny amatorana an'izany Si nous lions quelque chose sur la terre, Dieu accepte que nous le lions. fa raha misy kosa zavatra hovahanay ety ambony tany dia eken'andriamanitra hovahana any an-danitra izany Et si nous délions quelque chose sur la terre, Dieu accepte de le délier dans le ciel. koa raha mitondra tsodrano ho anareo zahay na mamotra teny ho anareo Et si je vous apporte des bénédictions ou que je relâche des paroles sur vous, avy any an-danitra andriamanitra no manana marina an'izany du haut du ciel, Dieu confirme cela. satria mpiara-miasa amin'andriamanitra izahay Parce que je suis ouvrier avec Dieu. koa raha niteny aho tato ato hoe ampandresantsika andriamanitra amin'ity taona ity Et si je vous ai dit récemment que Dieu va nous donner la victoire cette année, dia ho ataon'andriamanitra izany Dieu va vraiment le faire. ho ataon'andriamanitra izany Dieu va le faire. koa raha niteny ihany koa tato ato hoe ho tahiny isika amin'ity faraparan-taona ity Et si je vous ai dit récemment que nous serons bénis en cette fin d'année, tsy takatra isy ianao ho tahina tokoa ianao Dieu va vraiment te bénir et ça va dépasser ton entendement. koa raha niteny aho tato ato hoe ho valina ny vavaka rehetra nataontsika hatramin'izay Et si je vous ai dit récemment que Dieu va exaucer toutes nos prières, na inona nankatanao tamin'andriamanitra quel que soit ce que tu as demandé à ho Dieu, valiny tokoa ianao il va vraiment ho exaucer. valiny tokoa Il ianao va vraiment exaucer ho tes tanteraka prières. ny andriavanao Que cela se réalise. andao militehaka mafy isika Acclamons fort. ohatra fahatelo ihany koa ity Il y a aussi un autre exemple entiko manambara aminareo fa tena mpiara-miasa amin'andriamanitra izahay pour vous dire que nous sommes vraiment ouvriers avec Dieu. tena goavana be ty teny nambaran'i jesosy ity C'est une parole qui est très importante annoncée par Jésus. tena goavana be entina manamafy hoe mpiara-miasa amin'andriamanitra izahay C'est vraiment une parole très importante pour confirmer que nous sommes ouvriers. kasakasaka reo zay tsy mino anay ho mpanompon'andriamanitra Ayez la foi que nous sommes serviteurs de Dieu na tsy mino ny teny aloka ny vavanay et croyez aux paroles de notre bouche. andoka efa kitsika ny jaona toko faharoapolo andeha fahatelo amby roapolo Lisons Jean chapitre 20, verset 23. toy zao voasoratra Voici ce qui est écrit. na elikiza noa tsy avelanareo dia tsy voavely zany ary na aniza kosa ary na azafady na elikiza no avelanareo dia voavely izany ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. tena tsy takatra sanake ny fiasan'io andriamanitra io e Dieu agit vraiment d'une façon tsy extraordinaire. takatra saina ny fahefana nomen'andriamanitra ny mpanompony La puissance que Dieu a donnée à ses serviteurs est fa extraordinaire. hatramin'ny resaka famela-keloka dia nomen'andriamanitra fahefana amin'izany ny mpanompony Même concernant le pardon des péchés, Dieu a donné le pouvoir à ses serviteurs. raha misy zao aminareo amin'ny olon'andriamanitra Par exemple, s'il y a parmi vous nanota izy quelqu'un qui a péché nanao tsy fanao izy ou qui a commis des fautes toka manatona mpanompon'andriamanitra izy et qu'il s'approche du serviteur de hoe Dieu, diso ary pastera que j'ai péché, tsy pasteur, nety nataoko ry pastera j'ai commis des fautes, mamela pasteur, ianao pardonne-moi. dia raha mela le mpanompon'andriamanitra dia avelan'andriamanitra ny eloko izany olo izany Si le serviteur de Dieu le pardonne, Dieu va pardonner cette personne. fa raha tsy amela kosa mpanompon'andriamanitra hoe miala tsi fa tsy amelanao ny amin'izany zavatra izany a Mais si le serviteur de Dieu ne le pardonne pas, qu'il dit désolé, Vous mais je t'avez ne là, peux pas Yanao. te pardonner, tu ne seras pas satria pardonné. andriamanitra mihitsy no efa nyteny Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit. ka sandratra etra zany diavana dia manambara amintsika hoe ny mpanompon'andriamanitra tahaka anay dia tena mpiara-miasa amin'andriamanitra Et tout cela, c'est pour vous dire, bien-aimés, que les serviteurs de Dieu comme moi, nous sommes ouvriers avec Dieu. noho izany mino anay ho mpanompon'andriamanitra tokoa ianareo Alors, ayez foi que nous sommes vraiment serviteurs de Dieu. mino anay ho mpiara-miasa amin'andriamanitra tokoa ianareo Ayez foi que nous sommes vraiment ouvriers avec Dieu. dia zao lay ny lohateny dia ry aloha
Et voici le thème d'aujourd'hui. natao andresy ny olon'andriamanitra rehetra amin'izao faraparan-taona izao. Le peuple de Dieu est destiné à la victoire en cette fin d'année. Ary mbola manamafy aho fa tsy maintsy mandresy ianareo. Et je le confirme encore que vous serez forcément victorieux. Tena marina be mihitsy zany teny ambarako aminareo zany. Cette parole est la vérité. Ary volona hitotratsika ho amin'ny fandresena tokoa ny tompoandriamanitra tsotoa. Et le Dieu Tout-Puissant va nous conduire dans la victoire. Fa izao misy ny condition. Mais voici les conditions. Misy ny condition. Il y a des conditions. Milaza le condition aho satria Je vous dis les conditions parce que misy olon'andriamanitra ato anaty baiboly ity resy. qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible qui Tena resy arabaky teny. ils ont eu la défaite littéralement. Ity aza le condition omeko anareo rehetra. Voici les conditions que je vous donne. Voalohany, Premièrement, ny olon'andriamanitra ataon'andriamanitra mandresy amin'izao faran-taona izao. le peuple de Dieu à qui Dieu donne la victoire en cette fin d'année, Ny olon'andriamanitra natao tahina amin'izao faran-taona izao. le peuple de Dieu qui est destiné à la bénédiction en cette Ny fin d'année, olon'andriamanitra mendrika ho valiana vavaka amin'izao faran-taona izao. le peuple de Dieu qui est digne de recevoir l'exaucement des prières en cette Ny fin d'année, olon'andriamanitra mendrika hanamarinana an'ireny teny marobe nataon'ny mpanompon'andriamanitra amin'izao faran-taona izao. le peuple de Dieu qui recevra la confirmation de toutes ces paroles en cette fin d'année, Dia ireo olona rehetra izay nino a Jesosy sady efa nandray an Jesosy ho ao anatiny. ce sont tous ceux qui croient en Jésus et qui ont déjà reçu Jésus en eux. Ilaina assurenao fa Jesosy dia tena efa ao anatinao tokoa. Tu dois assurer que Jésus est vraiment en toi. Tsy maintsy manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao. Tu dois avoir Jésus qui demeure en toi. Satria Jesosy izay monina sy mitoetra ao anatsika no ataon'Andriamanitra ilay nahary an'izao rehetrarehetra izao ho fitaovana, ho lalana, entina mampandresantsika. Parce que Jésus qui demeure en nous est le chemin que Dieu utilise pour notre victoire. Mazava kely teny natao amin'ny Paoly Korintiana voalohany toko fa 2:10 hoe La parole de Paul est claire dans 1 Corinthiens. ho Paoly hoe isaorany Andriamanitra izay manome fandresana antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55. Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mazava be zany fa raha misy milaza ny tenany hoe olon'Andriamanitra na fiangonan'Andriamanitra. Donc s'il y a quelqu'un qui se dit peuple de Dieu ou église de Dieu, Kanefa Jesosy Kristy tsy mbola nazo toeranao ao anatiny akory. mais que Dieu, Jésus-Christ, ne demeure pas encore en lui, Na hoe efa tao anatiny any Jesosy fa saingy efa niala. ou que Jésus était déjà en lui, mais qu'il est déjà parti, Tsy afaka ny manome fandresena ho an'izany olo zany Andriamanitra. Dieu ne peut pas donner la victoire à cette personne. No zany amin'ity androany ity. C'est pourquoi aujourd'hui, Miatso antsika rehetra zao. je vous invite tous Aza atao fombafomba zao fanompotsika an'Andriamanitra izao. que notre service pour Dieu maintenant ne soit pas seulement une simple Fa routine, isan'andro san'andro mais chaque jour ataovy mananatoka ianao et toujours l'assurance fa Jesosy Kristy efa mitoetra ao anatinao. que Jésus-Christ demeure en toi. Ataovy mananatoka ianao fa Jesosy Kristy tena ao anatinao marina tokoa. Et l'assurance que Jésus-Christ vit vraiment en toi. Aza manamary teny ianao. Ne te justifie pas. Aza manaky fitany devoly ianao. Ne te laisse pas tromper par le Fa diable. isan'andro iaho manana antoka fa Jesosy Kristy tena ao anatinao. Mais chaque jour, aie l'assurance que Jésus-Christ demeure en toi. Manaova vavaka mandohalika mihitsy ianao. Fais vraiment des prières où tu t'agenouilles Entinao manamafy fa Jesosy dia ekenao hitoetra ao anatinao. pour confirmer que tu acceptes que Jésus demeure en toi. Fa raha tena arak'izay tokoa no hitan'Andriamanitra avy any an-danitra tiako milaza vaovao mafaly fa tsy maintsy mandresana amin'ity taona ity. Parce que si ce que Dieu voit cela du ciel, tu auras vraiment la victoire cette Na année. inona ady atrehanao. Na inona ady atrehanao. Quels que soient les combats que tu affrontes, Na inona olana misy eo amin'ny fiainanao. quels que soient les problèmes qui sont dans ta vie, Na inona zavatra sarotra nisy hatramin'izay. quelles que soient les difficultés que No tu as, Jesosy ao de chaque jour, anatinao ry havanao. grâce à Jésus qui est en toi, Dia bien-aimé, voalaza fa ampandresanao Andriamanitra. il est écrit
que Dieu va te donner la victoire. ary sako ny milaza fa tsy maintsy mandresy ianao Et j'ose te dire que tu auras forcément la tsy victoire. maintsy mandresy ianao Tu auras la victoire. atao hiteka mafy be isika Clamons fort. ny condition faharoa La deuxième condition, ny olona ataon'andriamanitra mandresy amin'ity faraparan-taona ity les personnes à qui Dieu donne la victoire en cette fin d'année, ny olona ekan'andriamanitra ho tahina amin'ity faraparan-taona ity les personnes que Dieu va bénir en cette fin d'année, ny olona hoenon'andriamanitra vavaka atoato les personnes à qui Dieu écoute les prières, ny olona zay anamarinan'andriamanitra nitsodranona ny teny efa navotry mpanompon'andriamanitra les personnes à qui Dieu va confirmer les paroles et les bénédictions relâchées par le serviteur de dia Dieu. ireo olona zay manda tsy anota Ce sont les personnes qui refusent de pécher. dia ireo olona zay vonina hitoetra tsy anota mihitsy Ce sont les personnes qui sont prêtes à tenir ferme et ne pas pécher. manamarina izany a ny tantaran'ireo zanak'israely L'histoire des Israélites confirme cela. olon'andriamanitra ry zareo C'est le peuple de Dieu. nataiza ny toerana nisy ny zanak'israely dia nataon'andriamanitra nandresy foana ry zareo Partout où les Israélites allaient, Dieu leur a toujours donné la victoire. na dia mafy be azy ny ady natrean'ireo zanak'israely tamin'izany fotoana zany dia ambara amin'ny baiboly fa nataon'andriamanitra nandresy foana ry zareo Même si le combat des Israélites était très dur, la Bible dit qu'ils ont toujours eu la victoire. fa tamin'ny fotoanandro anankiray kosa Mais un jour, hoy ny baiboly hoe resy teo alohan'ny fahavalony ny zanak'israely la Bible a dit que les Israélites étaient vaincus devant leur ennemi. tamin'izany fotoana zany kivy tanteraka josoa En ce temps-là, Josué était vraiment découragé josoa matsy no mpitarika ny zanak'israely tamin'izany fotoana zany parce que Josué était le conducteur des Israélites à cette kivy izy époque. satria nahita tsy fahita Il était découragé parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. amin'ny josoa tsy normal zany hoe olon'andriamanitra kanefa resy malohana fahavalo Pour Josué, ce n'est pas normal que le peuple de Dieu soit vaincu devant leur ennemi. zay no noantona tonga josoa kivy tanteraka C'est pourquoi il était complètement découragé. norovity josoa mihitsy ny lambany tamin'izany Il a vraiment déchiré ses vêtements ary nakavovoka izy dia natsipony teny ambony lohany et il a pris de la poussière, l'a jeté sur sa tête dia niosina lavianina tamin'ny tany josoa et il s'est mis par terre. dia isorany lefa andriamanitra Mais gloire soit rendue à Dieu. hoy andriamanitra tamin'ny josoa Dieu a dit à Josué, ry josoa Josué, mitsangana ianao lève-toi, asa manao tahaka zao ianao ne fais pas ainsi. ambarako aminao ny antony natokanareo resy Je vais te dire pourquoi vous étiez vaincus. satria nanota tamika anareo hoy andriamanitra Parce que vous avez péché devant moi, dit Dieu. nisy tao aminareo tao no nanota tamiko hoy andriamanitra Quelqu'un parmi vous a péché contre moi, dit Dieu. nanao tsy fanao tamiko hoy andriamanitra Il a commis des fautes envers moi, dit Dieu. no zany niala aho rehefa nanota ianareo C'est pourquoi je vous ai quitté quand vous avez tsy péché. afaka hiaraka aminareo zay mbola manota aho hoy andriamanitra Je ne peux pas être avec vous qui péchez, dit Dieu. no zany mametraka afatra aminao ary josoa C'est pourquoi voici mon message. anaro zanak'israely rehetra Enseigne à tous les Israélites, teneno zanak'israely rehetra dis à tous les Israélites, hoe mibeba ianareo repentez-vous, miala amin'ny otanareo ianareo ne péchez plus, ambafako miverina aminareo indray hoy andriamanitra pour que je puisse revenir à vous, dit Dieu. fa raha mbola nota ianareo Mais si vous péchez encore, dia tsy ho afaka tsy araka aminareo mihitsy aho je ne pourrai pas être avec vous. antoka efakitsika ny josoa toko fafito andininy fafolo ka hatramin'ny ady fatelo ambin'ny folo Nous allons lire Josué chapitre 7, versets 10 à 13. toy zao ny voasoratra dia hoy jehovah tamin'ny josoa mitsangana nahoana no miakoka toy zao ianao efa nanota ny israely ka nivadika ny fanekeko zay nadidiko azy fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entana koa tsy majanona eo alohan'ny fahavalony ny zanak'israely miambo eo alohan'ny fahavalony izy satria toka voaozina tsy omba anareo ntsony aho raha tsy olevonina tsy hoe ho aminareo ntsony ny zavatra efa voaozina mitsangana mana masina ny vahoaka ka lazao hoe mana masina ny tenanareo mandra-pamaraina fa zao ny lazain'i jehovah andriamanitry ny israely
eo aminao misy zavatra efa voahosina ry Israely eo ka tsy majanona eo alohan'ny fahavalinao ianao mandra-panaisitrareo ny zavatra efa voahosina tsy hoe eo amin'ny aroa intsony. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis, ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Rifeko ny rehetra manaraka zao fotoana izao Chère Église qui assistait à ce culte, dia hita fandresena ara-baky te tokoa ve ianareo est-ce que tu veux vraiment voir la victoire? tianareo marina ve fa natao andresy isika amin'izao faraparan-taona izao. Est-ce que tu veux vraiment voir que nous sommes destinés à la victoire en cette fin d'année? Hoy Andriamanitra amin'ity androany ity Dieu nous dit aujourd'hui, condition ray lehibe izy ity voici ce qu'il a dit, aza manota intsony ianao ne pêche plus, aza manota intsony ianao ne pêche plus. le fiainana manota ny ananao fahiny La vie de péché que tu as vécue aza auparavant toiziny intsony zany manomboka amin'ity androandroany ity ne continue plus à partir d'aujourd'hui. tena asehoy an'Andriamanitra fa manokana fiainanao zato isan-jato an'Andriamanitra ianao Montre vraiment à Dieu que tu consacres ta vie à asehoy 100% pour Dieu. an'Andriamanitra fa tena hitoetra amin'ny famasinana ara-piainana ianao Montre à Dieu que tu demeures vraiment dans la sainteté dans ta vie. raha tena nanota tokoa ianao hatramin'izay Et si tu as vraiment péché auparavant, ataovy ny fifonana sy fibebahana repens-toi ahafan'Andriamanitra mampandresy anao pour que Dieu puisse te donner la victoire. ry havana malala toka eto Bien-aimé qui est ici, tsara Andriamanitra voici ce que Dieu tena tsara Andriamanitra Dieu est vraiment bon. tena vonona izy ampandresantsika olon'Andriamanitra rehetra Dieu est vraiment prêt à nous donner la victoire. à averiko son nefa na peuple. dia ianao zay vaovao toka eto azy Et même toi qui es nouveau, sambanao toka eto tu es venu pour la première fois. efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny lisitry olona ho mpandresy daholontsika rehetra Nous sommes vraiment parmi les personnes qui recevront la ho victoire. fisorantsika n'Andriamanitra andao hiteka mafy dia mafy isika Pour remercier Dieu, acclamons fort. fa azadino a Mais n'oublie pas, azadino a n'oublie pas, omety toeranao anatinao Jesosy donne de la place à Jésus en toi. ataovy manina anantoka ianao fa ao anatinao marina Jesosy Et l'assurance que Jésus est vraiment en toi. isan'andro dia amafiso eo mpandoliana fa efa niraisinao Jesosy Chaque jour, confirme en t'agenouillant ary que tsy tu as avelanao reçu Jésus hiala ao anatinao tsony izy et ne le laisse plus partir de toi. ary faharoa Et la deuxième chose, aza manoty intsony ianao ne pêche plus, aza manoty intsony ianao ne pêche plus. vitanao ny tsy manota Tu arriveras à le faire. vitanao ny tsy manota Tu arriveras à ne pas satria pécher ho anao efa vita batisan'ny rano parce que tu as déjà été efa baptisé nalevina d'eau. tao anatin'ny rano ny fahotana rehetra Tes péchés ont été déjà été ary efa ensevelis voaka dans avao l'eau. anaty rano ianao ho amin'ny fiainana vaovao Et tu es ressorti de l'eau pour la vie éternelle. amindra fo amintsika rehetra niny tompo Que Dieu ait compassion de nous. fa ny condition fately dia ity Et la troisième condition, c'est ceci. ny olona ataon'Andriamanitra mandresy amin'izao faraparan-taona izao Les personnes qui sont destinées à la victoire en cette fin d'année, ny olona eken'Andriamanitra ho tahina tokoa amin'izao faraparan-taona izao les personnes que Dieu va vraiment bénir en cette fin d'année, ny olona hoenona vavaka sady valiana vavaka amin'izao faran-taona izao les personnes à qui Dieu va exaucer les prières en cette fin d'année, ny olona metrika anehoana ny fahatanterany jodranona tao mpanompon'Andriamanitra amin'izao faran-taona izao les personnes qui verront la confirmation des bénédictions relâchées par le serviteur de dia Dieu, reo olona manam-pinoana sont ceux qui ont la foi. tsy atsika atao ambany zavatra ny fananana finoana La foi est vraiment très importante. tsy maintsy manana finoana isika Nous devons avoir la foi fa vitan'Andriamanitra ny hitondrantsika ho mpandresy que Dieu peut nous conduire à la victoire. sainotsainy tantaran'i Davida Pense à l'histoire de David. impossible ny nandresen'i Davida ny leona sy mibera
C'est impossible que David puisse vaincre le lion et l'ours. impossible ny nandreseny Davida any Goliath. C'est impossible que David puisse vaincre Goliath. Kanefa dia iarana mahita fa nandresy izy. Et pourtant, nous avons tous vu qu'il a eu Satria la Andriamanitra victoire. nampandresy azy. Parce que Dieu lui a donné la victoire. Manana finoana ianao. Ayez la foi. Zao voalazany Hébreu toko fairaiky ambin'ny folo andiny faheniny. Voici ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11. Teny efa haintsika tsy enjery io teny io. Nous le connaissons par cœur. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra, zay mitady an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa zay mazoto mitady azy. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Raha fitiko ny afatra netiko anareo dia izao. Si je résume le message, c'est ceci. Mino ianareo fa no Jesosy ao anatinareo dia ataon'Andriamanitra mandresy tokoa ianareo amin'ity faraparan-taona ity. Ayez la foi que grâce à Jésus qui est en vous, Dieu va vous donner la victoire en cette fin d'année. Tsy misy olona tsy handresy zany amintsika tonga eto. Nous allons tous recevoir la victoire, nous tous qui sommes ici. Mino ianareo fa rentsodran'ny nataonay tamin'ny fiandohan'ny taona sy ireo teny efa navotsitray mpanompon'Andriamanitra tato ato ireny. Ayez la foi que les bénédictions que nous vous avons données au début d'année et que toutes les paroles que nous avons relâchées récemment, Ho ataon'Andriamanitra tanteraka daholo ireny ato. Dieu va tous les réaliser. Ho ataon'Andriamanitra tanteraka ireny ato. Dieu va les réaliser très bientôt. Halleluja! Alléluia. Saroko tamin'ny faraparan'ny taona 2019 Je me souviens, vers la fin de l'année 2019, teo ampitsiriteny tamin'izay fotoana izay j'étais en train de prêcher en ce temps-là. no namotsitra teny. J'ai relâché des paroles. Efa faraparan'ny volana novambra io fotoana io. C'était vers la fin du mois de novembre. Dia zao no nambarako tamin'izany fotoana zany raha tsaronareo. Et voici ce que j'ai dit en ce temps-là, si vous vous en souvenez. Hoe isy olona maromaro ato amin'ity fiangonana ity andray vola be izay tsy mbola ndraisin'ny tanana. Qu'il y a plusieurs personnes dans cette église qui recevront beaucoup d'argent qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Zay mihitsy ny teniko tamin'ny faraparan'ny vola novambra taona 2019 io. C'était mes paroles vers la fin du mois de novembre 2019. Dia vitsivitsy taminareo, vitsivitsy tamin'ny olona tamin'izany fotoana zany no nanao amen. Certains parmi vous ont fait Amen. Tsy fantatro hoe inona reny no nandraisan'ny ny teny izay nambarako hoe. Je ne sais pas comment ils ont reçu la parole que j'ai annoncée. Dia ve rehefa ndrava fotoanantsika Et après le culte, dia niditra birao aho. j'étais allée dans mon bureau. Dia teo amin'ny biraoko aho tonga saina. Et quand j'étais au bureau, je me suis rendu compte, Zao mihitsy ny tao anatin'ny saiko. voici ce qui était dans mes pensées, Hoe Andriamanitra fa naninona koa ny teny an'iny teny iny. que Dieu, pourquoi j'ai dit ces paroles? Hoe melo farantaona dia andray vola be izay tsy mbola ndraisin'ny tanany ny mpivavaka atao amin'ny fiangonana. Que avant la fin de l'année, l'Église recevra beaucoup d'argent qu'il n'a jamais reçu auparavant. Nieritreritra an'izany ihany aho Et j'ai médité cela, fa saingy tsy afaka miemitra intsony. mais je ne pouvais plus reculer. Zany no atony ny alakamisy n'iny teto no amafisiko indray hoe amin'ity taona ity andray vola izay tsy mbola ndraisin'ny tananareo ianareo hoy aho. Et c'est pourquoi j'ai confirmé que cette année, vous recevrez de l'argent que vous n'avez jamais reçu auparavant. Ny farataona 2019 io a C'était vers la fin de l'année 2019. dia ny alatiny iny dia mbola no amafisika any zay teny izay. Et le dimanche suivant, j'ai encore confirmé ces paroles. Dia taorina izay dia maromaro no anatonahy. Et après cela, plusieurs personnes se sont approchées de moi. Pasteur, eto mambavaka fa tena andray vola be ato raha ohatra ka mety le bizina ho ataoko. Pasteur, prie pour moi parce que je vais recevoir beaucoup d'argent si mes affaires marchent. Pasteur, oeta mambavaka fa misy vola be andrasako ka dia mino aho fa andray vola be tokoa amin'ity farantaona ity. Pasteur, prie pour moi parce que j'attends de recevoir beaucoup d'argent en cette fin Olona d'année. be dia be mihitsy no nanatona atao ivelany. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui se sont approchés de moi dehors. Tapabolana mialohan'ny amaranana taona. Et 15 jours avant la fin de l'année, Mbola tsy nisy nandray ilay vola be tsy mbola ndraisin'ny tanana. personne n'a encore reçu la somme qu'il n'a jamais reçue Tsy auparavant. lamina mihitsy ny foko seseko tamin'izany.
Et mes pensées n'étaient pas tranquilles en ce temps-là. mifona aminao andriamanitra Je te demande pardon, Seigneur. apio ao andriamanitra Aide-moi, Seigneur. efa nasaky ny teny ao andriamanitra J'ai osé le dire, ka Seigneur. dia mariny ny teniko andriamanitra Et confirme ces paroles. za foana ny vavaka nataoko tao amboroko sy tetao ny loana eto C'était la prière que j'ai répétée dans mon bureau et devant ici. tena tsy nilamina mihitsy tatao anazoko tamin'izany J'étais vraiment pas tranquille intérieurement. herinandro meloha ny fanana taona Une semaine avant la fin d'année, nisy vehivavy anankiray ato amintsika tonga tao amboroko une femme qui était chez nous s'est approchée de moi dia hoy izy bureau, mivavao a pastera fa misy manao sakana eo amiko et elle a dit, prie pour moi, pasteur, car il y a un obstacle dans ma vie. misy tany ngeda be ary misy trano ngeza be miorina asan'ilay tompole tany ho amidiko Il y a une grande maison qu'on me demande de vendre. amina miliara vidiny io tany miaraka amin'ny trano io Et cette maison et ce terrain coûtent très cher. dia raha lafika io dia mahazo ampambola be mihitsy ao izy izy Et si cela est vendu, je recevrai vraiment beaucoup d'argent. ary efa lafo le trano Et la maison était vendue, fa saika io le patron be mais il y a eu un problème. tsy afaka tanterana androany ny opération fa amin'ny février volana amin'ny taona ho avy no tanterana ny opération Nous ne pouvons pas faire l'opération maintenant, mais ce sera au mois de février. tena nagay ay io madama io tamin'izany Et cette femme était vraiment très triste. tena niondrika mihitsy izy Elle était vraiment découragée satria efa nanantena ndray vola be tsy mbola ndraisy ny tanana parce qu'elle espérait déjà recevoir. kanefa cette dia grosse zay somme. nambara le patron be Et pourtant, c'est ce que son patron a dit. zay ny tantarany tamiko to amborao C'est ce qu'elle m'a raconté dans le bureau. dia hoy aho tam'le madama Et j'ai dit à cette femme, zao raha nabavy voici, tsy amin'ny taona ho avy no nambarako fa natao andray vola be ny mpiangona fa amin'ny ty taona ity ce n'était pas annoncé que ce soit l'année suivante que tu recevras une grande somme, Ka- mais cette année. anao vavaka ho anao aho Alors, je vais prier pour toi. ho ravako ny sakana Je vais briser les fa obstacles. amin'ny ty taona ity ianao natao ndray vola be Mais c'est cette année que tu recevras une dia grande nanao somme amainina amainina d'argent. teo izy Et elle a dit Amen, dia Amen. nametraka tanana taminy aho Et je lui ai imposé la main. roako devolom-panao sakana teo aminy J'ai chassé le diable. vo nametra tananao Dès que j'ai imposé les mains, tonga dia nendrera tamin'ny tany izy elle est tombée par terre. tsipatsipaka tamin'ny tany teo izy Elle était tombée par terre. dia olona devoly tao aminy hoe resy izahay fa andeha Et le diable a dit, nous sommes vaincus, nous allons partir. tsy ho sakanana izy sy ho azy Nous n'allons pas empêcher ses bienfaits. vitsy ay dia nitsofoko rano izy Et après, je lui ai donné la Dia hoy bénédiction. ataminy. Et je lui ai dit, makaneso ampiagonana ianao mandoalika vavaka misaotra an'andriamanitra va à l'église et mets-toi à genoux pour remercier agambany Dieu. tsy ampy roapolo minitra akory teo am-pandaholiana tsy ampy folo minitra teo am-pandaholiana Même pas 20 minutes ou 10 minutes après qu'elle se soit niantso azy an-telefona le patron be Le patron l'appelle au téléphone. hoe ila zao ny vadinao Que ho dis, akety fa ho tanterasika androany ny opération que dis à ton mari de venir ici, nous allons faire l'opération aujourd'hui. dia nitsakana ingerana matoa io nakao amboroko indray Et cette femme s'est levée, elle est revenue dans mon bureau. ny tantara zany vaovao mafaly izany Elle a raconté cette bonne nouvelle. tena ntsambikibikina nge izy e Elle était vraiment très contente. ho anareo zay lahatra teo amin'ny boroko io tamin'izany fotoana zany a sedra mivoaka no tsambikibikina teo amin'ny lavarangana io izy Pour vous qui faisiez la queue devant mon bureau, Tena en ce temps-là, faly be vous l'avez mihitsy vu. izy Elle sautillait, elle était très tena contente. faly izy Elle était vraiment dans la joie. tena mpidiriko indray tao amborao izy Et je l'ai mis au bureau. ndao metrako tanana zany ianao Je vais imposer les mains sur toi. dia ny apitsoniny tonga izy mivady Et le lendemain, ils sont venus nitondra ny ampafolo-karena pour amener la dîme. mbola apahan'le vola no niraisiny tamin'izany fotoa zany kanefa vola tsy mbola niraisiny tanana C'est une partie de l'argent qu'elle a reçu, mais c'est une somme d'argent qu'elle n'a pas taorina zay meloha ny farana ny taona nifanesy re olona zay tato amintsika nandray vola be zay tsy mbola niraisiny tanana Après cela, vers la fin de l'année, beaucoup de personnes ont reçu une somme d'argent qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. hatramy re olona zay tsy mbola niray vola mihoatra ny ray 1 million FMG Même les personnes qui n'avaient jamais reçu plus d'1 million de francs, dia nandray mihoatra an'izay izy ils ont reçu plus que cela. be dia be mihitsy no nandray mihoatra an'izany Plusieurs personnes ont reçu plus que cela. tsaroko ray mpianakaviana tato amintsika Je me souviens, une famille qui était ici, 31 décembre il faut premier anaovantsika réveillon
Le 31 décembre, tonga à la tamin'ny veille folo du ralina fertiseur de la nuit, tonga teto izy il est venu ici dia hoia taminy vakanao ianao réveillon et je lui ai demandé est-ce que tu vas faire le satria olona efa réveillon lehibe izy parce que c'est déjà une personne âgée. dia hoy izy tamiko hoe atsanao réveillon paster Il m'a dit je ne vais pas faire le réveillon, fa pasteur. androany ny karamako tsy voaraiko amataona maro zany hoe tamby karama tsy voaraiko ataona maro voaraiko androano izy izy Aujourd'hui, le salaire que je n'ai jamais reçu depuis plusieurs années, ka je tsy l'ai ihany reçu rapitso aho aujourd'hui. fa tonga eto am'izao alina izao hitondra ny ampafolon'izany volo zany Et je ne vais pas attendre demain, mais je suis venue aujourd'hui pour apporter la dîme. de tsy cela. olana ray vola be tahaka izany hatramin'izay ny karamako izy Je n'ai jamais reçu une aussi grosse somme d'argent. ry havana malalo Bien-aimé, rehefa niteny taminareo aho hoe hompandresika amin'ity taona ity comme je vous ai dit que vous aurez la victoire cette année, hompandresa anareo izay manam-pinono vous aurez la victoire, vous qui avez la foi. hompandresa anareo izay manamenina mafy be Vous aurez la victoire, vous qui faites Amen. ho jesosy aminareo tokava aminareo arak'izay inonareo Jésus vous dit qu'il en soit fait selon votre foi. alleloia Alléluia. anao vavako anareo amin'izao famaranana izao Je vais prier pour vous. inona ho ianao no nataony mosesy Qu'est-ce que Moïse a fait à ton avis? dia izay natao mosesy zay no ataoko Je vais faire ce que Moïse a fait. ndray mandeha nanota ny zanak'israely rehetra Un jour, les Israélites ont péché. natezitra n'andriamanitra be mihitsy ry zareo nanota Ils ont commis des fautes et des péchés devant Dieu. zany no atona tokany andriamanitra napakevitra hoe ho arikako ao anatin'ny raim-piamaso ny zanak'israely rehetra C'est pourquoi Dieu a décidé qu'il allait exterminer les Israélites en un instant. raha nandray zany mosesy Quand Moïse a entendu cela, dia nanao fifonana ho an'ny zanak'israely rehetra izy il a intercédé pour les Israélites. ary araky ny voalasa baiboly salamy fahaina ambizato andimy fahatelo amby roapolo Et comme il est écrit dans Psaume chapitre 106, verset 23, noho ny fifonana ataony mosesy dia nomen'andriamanitra famelan-keloka ny zanak'israely rehetra puisque Moïse a intercédé, Dieu a pardonné à tous les Israélites. ary no akasitra an'andriamanitra indray ny hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany todradrozy hitantely Et Dieu a accepté de les conduire à nouveau vers le pays où coule le lait et le miel. tena resy lahatra mihitsy aho ny amin'io andriamanitra io Je suis vraiment convaincue concernant Dieu. fa na dia ny mpanompon'andriamanitra anankiray tahaka anay azy no hanao vavaka fifonana ho anareo Que même si le serviteur de Dieu comme moi va faire des intercessions, satria mety misy zavatra manakatsakana an'andriamanitra eo aminareo parce que peut-être qu'il y a un blocage entre vous et dia Dieu. amin'ny alalan'ny vavaka fifonana ataonay dia miala heloka anareo andriamanitra Grâce à l'intercession que je vais faire, Dieu va vous pardonner. amela ny fahatsonareo andriamanitra Dieu va pardonner vos fautes. ka dia hiala ny sakana Et les obstacles vont partir. dia ho tahina tokoa ianareo Et vous serez bénis. ho valiana vavaka ianareo Vos prières seront exaucées. ho tanteran'andriamanitra tsodrany izay efa nataonay ho anareo Dieu va confirmer les bénédictions. ho que mandresy taolontsika rehetra nous aurons la victoire. nous tous. halleloia Alléluia. zay rehetra mihinao zany angatahako hitsangana Que tous ceux qui croient cela se lèvent. dia atsaka ny tananao kavanana Lève ta main. velary tsara hoe velary tsara aseho takany hoe andray ianao androany Montre ta main comme si tu allais recevoir. hivavaka ao anareo aho Je vais prier pour vous. ry andriamanitra ranay masina zay ny an-danitra io Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, ianao no laiza hatrizay hatrizay ko mandrakizay mandrakizay c'est toi qui es hier éternellement. ny famindraponao ane ho aminay fiangonana rehetra tonga eto Que ta compassion soit sur ton Église. miaino ny vavaka ataon'ny mpanomponao ianao Écoute la prière de ton serviteur. satria tany alobe tany ianao Parce que depuis toujours, efa nilaza tamiko fa tahaka ny ainono mivavaka mosesy no ianono mivavaka ataoko tu m'as déjà dit que comme tu écoutes la prière de Moïse, tu écoutes ma prière. tahaka ny ainono mivavaka eli no ianono ihany ko Comme tu écoutes la prière d'Élie, tu écoutes aussi ma prière. tsy adiniko zany teny nataonao zany andriamanitra Je n'ai pas oublié cette parole que ko tu dia as donnée. mamindra-fo amin'izao fiangonana zao ianao Et compassion de cette Église. noho ny amin'ny jesosy efa maty teo ambony azy fijaliana Grâce à Jésus qui est mort à la croix. noho ny amin'ny jesosy nalatratra teo ambony azy fijaliana Grâce à Jésus qui a versé son sang. mamiala à ny la croix. eloka rehetra ianao Pardonne nos péchés. mamiala ny fatosoana rehetra ianao Pardonne nos fautes. atsangano izay ho isan'ny olonao Pardonne à ton peuple. atsangano isan'ny zanakao
Pardonne à tes enfants. Ary androany Andriamanitra ao. Et aujourd'hui, Seigneur, Amariny ny teny natao mpanomponao. confirme la parole Fa ho ataonao mpandresy izay que rehetra. tu vas nous donner la Ho victoire, tahiny izay rehetra. que tu vas nous bénir, Ho valiana vavaka izay rehetra. que tu vas exaucer nos Ho prières, tanteranao tsodrany natao mpanomponao. que tu confirmes les bénédictions. Misaotra de ry ton Andriamanitra serviteur. tsy toa ao. Merci au Dieu Amin'ny Tout-Puissant. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Izay rehetra anao hoe amen. Que tous ceux qui disent Amen, Samira makatorantsika isika. nous pouvons prendre place. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Que la gloire revienne à Dieu Andao seul. militeka mafy dia mafy ihany isika. Acclamons fort. Atao mafy ihany ny teka. Acclamons plus fort. Aranorakoraka mafy be. Poussez des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany a. Mandroso ny mpitarika fidiarana rehetra. Que la gloire revienne à Dieu seul, que le groupe de louanges puisse avancer. Omentsika toerana ny mpandika teny. Tomboly iteka ho an'Andriamanitra isika tompo. Toy izao zany ny filazana. Ratoandro dia omenareo reo fandraisana tsara ho anareo izay hanao fety. Satria androany zao androany hariva dia hanao fety eto Sahady reo vehivavy ny finoana. Dia amin'ny krismasy, amin'ny lakamisy dia mbola isy izay fety izay. Dia omenareo zany ny fandraisanareo anjara. Dia manamafy aho fa raha hariva zany fotoan-dehibentsika eto mila mitrindroa tsika na amin'ny 20 mety aminao na le raha hariva amin'ny 2 no mety aminao. Fa le amin'ny 2 zany no misy an'le fety. Dia ny andro krismasy moa everiko fa tsy tokony adonanao mihitsy zany. Dia amin'ny herin'ny androany fotoana farany izay anaovantsika fotoam-pivavahana eto ny Alahady taona 2025. Tongava daholo ianareo miaraka misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra. Amen na. Amen na. Dia ny tena lehibe amafisiko izay ho amafisiny namana angatany izay androsa avy hatrany fa hitondra tsodrano ho anareo zahay mivady amin'ny tapabolana androany. Tsaroko ny tantaran'ny Esau sy Jakoba. Fa zanaka mpanankarena izy roa lahy reo. Mpanefoefo ny rainy, ray aman-dreniny. Fa tsy nahoan'izy ireo lay arembe tao amin'ny ray aman-dreniny. Tsy nedivan'izy ireo kory azy. Fa ny tena namaky azy ireo dia hoe niazo ny tsodran'ny rainy. Zay ny tena namaky azy, niazo ny tsodran'ny rainy. Satria fatany tsara fa ny tsodrano izay ataon'ny rainy no iantoka ny fiainany sy ny taranany ifandiby. Riavana hitsodrano anareo izay mivady amin'ny tapabolana androany Alahady fa 4 volana Janoary taona 2024. Dia zay moa zany no amafisiny ndralahato mikasiny amin'izay tsodrano zay sy ny zavatra rehetra tokony ho ataontsika manoloana ny zany tsodrano lehibe zany. Omentsika azy ny fanoizana fotoana tompo.